Mangasitraka ilay tetik'asa fanariana maloto na diky manara-penitra atao eto Mangatokana ireo vahoaka sy ireo zokiolona eto atany malandy avaritra faharoa ka nanao taratasy fanoherana sy fanangonan-tsony. Nilaza izy ireo fa tsy mbola nisy zavatra mahasoa azy ireo teto amin'ny taniny fa atao fanariana ireo fako rehetra eto Mahajanga sy ireo fatina drakaka misy produit avy amin'ireo orinasa mpikirakira ny hazandrano eto amintsika. Ny hevitra nay vahoaka raha nampivoro teo ireo avy amin'ny commune sy ireo mikarakara ny lavapiringa fa ho anariana tay aty amin'ny fokontany antany malandy ara fanovoro ny vahoaka manontolo dia sekenay vahoaka manontolo zany satria zao ny antony raha fa misy ny zavatra ratsy manerina ny Mazenga aty fokontany 2020 eto dia aty tany malandy no anariana zavatra maloto manontolo. Ny drakaka eo efa tsy vidinay, ny katsakatsy efa tsy vidinay ary mangataka zahay manaitra nareo tompon'andraikitra ara-pandrakana rehetra eto anivony province Mahajanga zany na faritra Boeny anareo amin'ny commune zany zay miombonantoka amin'ity zavatra ty fa solution menay vahoaka misy toerana malalaka be eto Mahajanga ohatra zereo ny lalana amin'ny RN4 anda amin'ny Berivitra tahaka zany koa lalana mandeha Betsako aty Ankorefo malalaka zany mbola isolé zany afaka ametrana zay projet ny tay zay. Efa nidina tety amin'ny toerana nijery fotony ny zava-misy ireo solitena avy ao amin'ny tontolo iainana sy ny irkody aka ny hevitra ireo vahoaka mahakasika ity tetik'asa ity. Nolazain'izy ireo tamin'izany fa arovana amin'ny farany kely indrindra ny fofona mivoaka. Fanadiadiana teto efa nikasika izy io efa tsy fanekeny fokon'ologno azy ny fanoherana natao teo tsy hita zaigny le vokany tamin'igny mbola tonga reo avoaka avy taty ary reo tonga teo efa nangady lavaka ka i lavaka io ny fokon'olona no nanaitry na hita efa ao ny lavaka io moa rehefa aveo tsy nekena ny totorandreo zao reo vao niteny hoe hangala feo ampokon'ologno zahay tsy tonga avy atragno de niteny hoe tsy azo atao io fa ny fokon'olona no tompon-teny farany andao eky anareo manadiady mangala feon'ny vahoaka. Ety no fasandrazan'ny akamaroan'ny mponina eto Mahajanga ka mararaka izany ireo taolam-balony ny fianakavian'izy ireo izay mitoetra ao voazimbazimba ny mahamalagasy hoy ihany Rakotondravony Frederic. Dia mangataka ary miangavy noho ny mahagasy ny gasy foana zay angamba dia tsy dikevitra fa ny sotoavina antsika gasy ny fandevenana zay atao ao akaikin'ny fanariana maloto na hoe lazaina amin'ny teny tsotra hoe tay dia anisany efa tsy akasitrahany gasy ka raha mbola gasy ihany re tompoko mba miangavy zay tsy mba hanana heritreritra hitodika anao maloto amin'ny fasana zany fa zay teny zay fampatsiahivana zay averina anay amin'ny tompon'andraikitra amin'ny manam-pahefana loloavina tapon'loha mba tsy hanitsakitsaka ny mahagasy ny gasy. Marina fa ety an-toerana no misy ny ivitoera-paritra mikasika ny fampiofanana arakasa ho an'ny olona trapasembanana sy sahirana ara-pivelomana. Feno lalitra ny efitrano fianarana ankoatra ireo fofona maimbo vokatry ny fako isan-karazany eto amin'ny manodidina. Ny nariantso niaraka tamin'ny fokontany sivirinan'androany mikasika ny fanadiovana tanàna ireo zany anarle maloto eto zay moa fa nanao taratasy efa ela be mikasika ny karokatra ny drakaka izany satria rehefa misy fotoana zany io karokatra drakaka eo mandeha ao amin'ny école ao na inanan-kanina tsisy ny sekoly ny mpianatra an-dakilasy sahirana dia ny lalitra mitangorona ao anaty trano fa tsy tangoisaina intsony. Hatramin'izao zany tena mbola manelingelina ny fampianarana le izy. Hitombo arak'izany ny fahasahirana ireto vahoaka eto antany malandy avaritra faharoa ireto raha ho tanteraka ity tetik'asa ity. Tsy misy rano, tsy misy jiro, tsy mba misy toeram-pianarana fototra sy toeram-pitsaboana. Voatery mandeha tongotra lavidavitra na kilometatra maromaro ireo mpianatra sy mpiasa mamakivaky ny lalana feno fako sy fatina drakaka miaritra fofona maimbo indrindra moa fa rehefa fotoam-pahavaratra izay olotra fotsiny no mameno ny tanàna.